Arak'izany dia fanadidina rahantsika ity dia somary nahatsikaiky ihany ity lalao ity satria tany amin'ny fotoana farany izay araka ny fanazavana nentina teo dia lalao efa tokony ho tapitra kanefa dia mbola nitohizan'ny mpitsara ihany izay nampitsimbadika ny iza sofa dia lalao ara-pirahalaina moa no tanterahana ka dia tsy dia nampisy olana be loatra izay fahadisoana ara teknika ny mpitsara izay fa taorian'ny lalao izay nikatrohana tamin'ny université any Oxford izay dia tanterahana tamin'ity tolakandro ity ihany koa ny lalao famaranana teo amin'ny fiadina ny amboaran'ny filoha ka norombahan'ny FTM Mantsakaray indray ny amboara tamin'izany amboaran'ny filoha izany resiny teo amin'ny famaranana ny savony tropicale tamin'ny isa 8 no 7. Mbola noporofin ny FTM Mantsakaray indray tetsy mahamasina ny mahalarana voalohany azy eto Madagasikara eo amin'ny taranjabo baolina lavalava nandritra ny lalao famaranana fiadina ny amboaran'ny filoha. Resiny tamin'ny famaranana tamin'ny isa 7 ny savony tropicale amboara tsara tarehy miampy lela vola no azon'ny FTM Mantsakaray. Lela vola 4 tapitrisa ariary no azon'ny STM laharana faharoa. Tamin'ny akabeny dia niadiny lalao ary ny famalina hatramin'ny farany fanafihana. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny 7-20 ny FTM Mantsakaray. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy ny lalao ary samy nampiseho ny fahaiza-manonina ny FTM na ny STM. Tombony ho an'ny FTM teto ny lafin'ny tanjaka tao anaty event sy ny fananany ireo mpilalao aingam-pandeha any amin'ny 3 quart dohandrikoroka reservé ary lahatra. Ny farana tanteraka araka izany ny tao mpilalao 7-20 ho an'ny Malagasy rugby ary hiatrika avetrany ny fiadina ny tompon-taka federaly ny fananana ho andry zareo eo anivon'ny Malagasy rugby.